misaora an Jehovah ry fanahiko Jehovah Andriamanitro lehibe indrindra ianao fa mirapiratana sy voninahitra no fitafianao. Alleloia. Dia hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay io, be fitiavana tokoa ianao ary tsara no sady mpanao tsara. Amin'ity sabata ity dia manonona fisaorana ho anao zahay, manonona fiderana sy fankalazana ihany koa, satria mendrika ho anao indrindra izany, satria ianao no mpamorona ary ianao no natoy izao anay. Nohony amin'i Jesosy Andriamanitra dia ekeo zany vavaka fisaorana sandratra izany, fa atolotray hampitiavana ho anao. Ary ankehitriny raha hanomboka izao fotoana ny sabata tolakandro izao izahay, dia ianao hiaraka aminay ka ny fanahinao anome fifantohana ary hampitombo fifaliana ao anatin'ny tsirairay avy. Izany vavaka izany no angatahana sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ya, ampifaliana hatrany no iarabana antsika tsirairay avy indray. Mpanaraka an'izao fandaharana isaky ny sabata folakandro izao. Arabaina isika izay mihaino any amin'ny radio, isika izay manatrika mijery ihany koa. Dia arabaina ihany koa Volasoa, Alain Franco ary ireo teknisiana. Miaraba Volasoa. Ya, miaraba Alain, miaraba Vadisoa dia miaraba antsika rehetra ihany koa. Ya. Ny toy ny fandaharantsika vetrany ary. Andeha anaraka fehezan-kira indray isika izay hoentin'ny feo adventista Betongolo. Thank you.
safiriko e atokako hoanao rira na ho sarotrany ane matoky ao famananana iny tenako Sichaka Ewanilana Nufasambaraku Luaralusu
maonitsy fanao tantanonao ray malala tikianiko miankahala reo adalana mazatray talo tsy mendrika hanetiza nakao tsy makato sy maniasy menachao jesotika mabeo nivetsupukure mavali rayo ity nitenaku itratu lucumanutulu solo ireiti fomatete ufufenu fitiavana rayo iti nitenaku itratu lucumanutulu solo ireiti fomatete ufufenu fitiavana solo ireiti fomatete ufufenu fitiavana Samafi atuampukiana atuampukureni telinau mufulai asusi maveruna Sifamutela Samba Trafaye like Denisu Amina Numaliku Rayana Wanilaku Timisi Atauraku Raeliana Jesu Tafatwe Shamafi Atuampukiana Vatu fei suri la fitia Futu chiurena nifinu aku Ina fenunu
Jesu afatoetra mafy ato ampokiana Zakuiti Jesu Dio ti luvireni dini Tautanu ciusulla fakayeti Karatu mariasi Yano yansu avi Anure mi verena uomudi Elifuku idera nyanara naura situ Fameni kiasi tarayana Itatulu jude sotira iswana Disaka izakoity Jesu Dio tsy lovireny diny tano tsiosolaafakany ety karatomany asy anao iantso hoe avy anio re miverena omody Elifuku idera nyanarana raitsito famendrika sy tsaraiana Itratuluchu Jesuti raisoanao ty tenako ity anomposianao zay sitraka Elifuku iderandranaranao raitsito famendrika sy tsaraiana Itratuluchu Jesuti raisoanao ty tenako ity anomposianao zay sitraka Anupusianao zay sitraka Anupusianao zay sitraka Mankasitraka tamin'iny fehezan-kira iny ny antoko-pihira feo adventista Betongolo. Ndray isika rehetra indray aloha zao ny ara hire. Saveu caminhira ni fala vudandeibe sayam mudena marube evitare camidera sayam mudena marube evitare camidera Fiangunano masandratureni feo iderani panavutra natiane fitrazizao irawambandeanana irasuniziuna irawambandeanana Sunizuna Abiriua funzio Kamifalia vuku Fafaduza yanar Birai safekan
tombo mafiny ny fitiavany valy ny fiderany tohina ny fitiavany valy ny fiderany tohina. Ohatra ny hitanay ery isika rehetra niaraka ny hira tao anatin'iny hira iny za mino fa haitsika rehetra iny a hainy vatsoa iny hira iny hainy volatsoa ihany ko ny hira mafy tsara dia mampirisika mihitsy zay hoe araroto ny fotoana mbola ahafahana mihira indrindra rehefa sabata toy izao. andeha hiditra amin'ny fandarana avy hatrany ary sika toy izao zany no fandehan'ny fandarantsika toy mahazatra dia manana loha hevitra isika. Loha hevitra ho antsika androany a dia fanantenana, resaka fanantenana indray zany isika. Dia ao anatin'ny fandarantsika dia isy hira maro isan-karazany a, isy fitsorona vavolombelona, isy tononkalo, isy tantara ihany koa dia mbola ao ihany koa ny lalao lalao ara-baiboly izay ampitombo ny fahaizantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia isy dindinika ara-tsoratra masina ihany koa. Ifandimby eo avokoa izany a dia arao ampitiavana azy. Fa mialohan'izay aloha dia andehantsika anaran-kira. Alefa ny zareo amin'ny teknisianina. Fafari
mbola atao anatin'ny fandaharana trano isika vatsy sosialin ao anatin'ity fandaharana mitondra ny lohahevitra hoe fanantenana ity ao amin'ny soratra masina ao amin'ny romanina toko 12:20 romanina toko 12:20 dia zao no lazainy hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana dia andeha aloha mba resantsika inona moa zany fanantenana saina hifaliana zany ry vatsy ia andeha ngamba aloha ataontsika hoe inona aloha le atao hoe fanantenana dia le fanantenana dia ny tenin'Andriamanitra afaka manome famaritana n'ity fanantenana ity satria raha mifampiresaka isika dia be da be ny afaka hiteny ny fanantenana zany manao an'izao zany manantena tonga dia manantena tsy misy ny sampony fa andeha mijeresika hoe inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra ny romanina toko 9:4-20 no andeha hojerentsika sy ny 5:20 romanina toko 9:4-20 sy ny 5:20 manao hoe fa ny fanantenana no namonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony afeindre mandeha nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana no mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany fa raha isika manantena izay mbola tsy hitantsika dia miandry amin'ny faharetana le fanantenana zany dia misy zavatra tsy hita eo nefa andrasana zay le hoe manantena le zavatra zany mbola tsy hita nefa fantatra fa isy dia manantena ary izay mitondra amin'ny faharetana osy izy hoe fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana ary ao anatin'izay no mametraka n'ilay fanantenana lehibe izay endrasantsika rehetrarehetra dia ilay fiavian Jesosy mbola tsy hitantsika izany kanefany raha ohatra ka efa hita inona moa mafanantenana azy fa mbola ho avy izany dia izay no miteraka ilay fanantenana ary miteraka faharetana mifalia amin'ny fanantenana araka ny vaky teny voalohany teo zany hoe ny porofo ny zava-dehibe amin'izy ity koa dia hoe mba voaporofo hoe manana fanantenana ianao hoe ny porofo dia ny fifalianao ny olona tezitra mandrakariva zany tsy mba manana fanantenana ianao zany raha tianana fanantenana dia mifalia ary mahafinaritra amin'izy ity zany na mbola tsy hita dia efa mifaly ianao raha any amin'izao tontolo izao dia ohatran'ny hoe adaladala hoe zatra mbola tsy hitanao inona mampimimi anao inona mampifalifaly anao kanefa zay mihitsy zany le fanantenana dia zay mihitsy dia ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe ahoana ny ananana an'izany fanantenana zany ahoana ny fomba azahoana an'izany dia ahoana ny fomba ampitomboana an'izany satria ohatran'ny hoe raha resana fotsiny dia ohatran'ny zavatra abstrait ozy izy ny teny vazaha ohatran'ny hoe zavatra resaka maniditsidina fotsiny raha ohatra ka resahana dia nefa ny any tenin'Andriamanitra ihany no manoro hevitra antsika hoe ahoana ary no azahoana an'izy io ny romanina toko 10:24 no mampianatra antsika an'izany hoe ahoana no ananana anazy zany ahoana no ampitombona anazy ihany koa ny romanina toko 10:24 dia manao hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina inona zany no mahatonga antsika hanana faharetana ampitombo an'ilay faharetana ilay fanantenana sy ilay finoana ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny famakiana ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra voasoratra fahiny ozy izy dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana rehefa mianatra foana amin'ny tenin'Andriamanitra isika mamaky mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra satria ireo no voasoratra fahiny voasoratra hatramin'izay nomena antsika dia ireo no mahatonga antsika hanana fanantenana ampitombo ilay fanantenana ary mahatonga faharetana sy fiononana ihany koa marin'izay dia ary ho aseho atsika ny fidiran'Andriamanitra zany Andriamanitra izay nanome ny tenin'Andriamanitra antsehatra tamin'ny fiainan'ny namantsika anankiray sy ireo izay ho resahany amin'ny fijoroana fahavolombelona dia ho asaintsika izy androso hitantaran'izany
tonga soa amin'izao fandarana manokana izay ijorona vavolombelona izao ijoro vavolombelona amintsika mahakasika ny ankany mikolo fanantenana izay nosokafana teto amin'ny Fédération Madagasikara Avony tamin'ny taona 2012 dia nisy ny fotodrafitrasa izay natao mba anofana ny vadina pasteur ny vadina loholona ary diakona misy 720 mba handray ny fiofanana momba ny préscolaire izany ary tao aorianan'izay dia nisy ny fanohizana ny asa ka nanangana ankany andraisana zaza sahirana zaza kamboty ny laozandray ny laozandreny anankitelo zany no tafajoro amin'izao fotoana izao any amin'ny distrika Ambojafy ao amin'ny fiangonana Ambojafy zany ao amin'ny distrika Ambojanaka ao amin'ny fiangonana Malaza any amin'ny distrika Soavimerina any amin'ny fiangonana Antsahatsiresy rehefa natsanganareo ankany ireo dia nanome fampitaovana ny fédération tahaka ny latabatra kely ny tabilao ny seza kely ny fitaovana hoentina manomboka izany ankany izany ary ireo mpanabe izay manabe ao amin'ny ankany dia miasa antsitrapo miasa ampitiavana ka dia isaorako manokana azy ireo satria tena hita dia hita tokoa ny finiavan'izy ireo ny fanoratenan'izy ireo tsirairay avy ary hita mivangana eo amin'ny ankizy tsirairay izay karakaraina ny fiatraikany eo amin'ny fivelarana sy ny fivoarany zaza satria dia misy taona izy ireo hampandrona mihitsiny anokanana fotoana mihitsy ny hampandronan'ireo zaza ireo misy taona izy ireo hikarakarana sakafo satria araka ny voalaza teo dia tena zaza sahirana no raisitsika miara-miasa tamin'ny fokotany moa zany na ahafahana nandray an'ireo zaza sahirana ireo dia misaorana koa ny fiangonana rehetra izay efa nanampy satria dia misy ny nanome akanjo satria dia amazaza sahirana anazy dia notaizana izy ireo mba hadio alala fahadiovana resaka fahasalamana dia nisy ny fiangonana izay nanolotra balina mihitsy hanolona ny akanjon'ireo zaza ireo hankasitrahana tsika rehetrarehetra ny zavatra nataontsika rehetrarehetra ny fanohanana anty ankany ity amin'izao moa dia misy eo amin'ny 750 eo ny ankizy raisina ao amin'ny ankany mikolo fanantenana anankitelo izy ireo dia misy programa manokana izay efa ara-panjakana arahana fa eo ihany koa ny programa ara-panahy izay efa indondra araha ho an'ireo mpanabe satria dia rehefa tonga ny sekoly sabata dia mandray anjara ireo zaza ireo ny sabata 17 dia mandray anjara ireo zaza ireo sy ny ray aman-dreny eo ihany koa misy an'ilay hoe akany mifaly izay anabeazana ny ray aman-dreny anabeazana ny ankizy anabeazana ihany koa eo amin'ny lafiny ara-panahy any ray aman-dreny sy ny ankizy misy ny fangatahana tolo-tanana avy amintsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao maro dia maro ny fotodrafitrasa izay tiana mbola ho tanterahana tiana mbola anampiana ny andreo zaza ireo ka manasa antsika izay fahafahmanaontsika amin'izao farany taona izao raha ohatra ianao ka mandamina ny akanjon-janakao dia raha manana akanjo ho an'ny zaza latsaky ny 9 taona ianao dia raisina ny tanandroa izany raha manana kiraro tsy onona ny zanakao tsony ianao dia raisina ny tanandroa izany raha manana kilalao ianao hitanao hoe efa tsy lalaoviny zanakao dia raisina ny tanandroa izany raha manana vola atokana ny fianakaviana hanampiana ny mahantra dia mba anokanikely ihany koa ny akany mikolo fanantenana satria mila ny fanohanantsika tokantrano tsirairay avy isika vadina loholona rehetra isika diakona isika fianakaviana rehetra mila nitolo-tanantsika ny akany mikolo fanantenana satria miezaka izahay mba ahafahana maneho ny voninahitr'Andriamanitra satria hoy Jesosy ao amin'ny Hebreo 10:4 hoe ary aoka isika mifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary raha vavoaity dia miteny mihitsy hoe ireo izay miombona amin'ny fahamoram-panahy Kristian sy ny fahadiovany ary ny fitiavana dia
hanafifaliana ao amin'Andriamanitra ary hanaparika fahazavana sy fifaliana amin'ireo rehetra manodidina azy ka hitombo fitahiana ho an'ireo mpiara-belona aminy noho ny ohatra sehony ary ho afaka hanome voninahitra ny mpahary azy. Ny fiadanam-pony tompony ho amintsika ary mankasitraka amin'ny fo rehetra ny amin'ny fanohanantsika ny ankany mikolo fanantenana. Dia mitoy hatrany ny fanarahanao ny radio Oasis, dia mitoy ihany koa ny fanarahanao mivantana izany fandaran'izany amin'ny alalan'ny pejy Facebook ho antsika izay manana fahafahana. Eny ary ankoatran'ny hira, ankoatran'ny resaka mahakasika amin'ny fanantenana, ankoatran'ny fijoroana vavolombelona izay narahantsika ihany koa, dia andrasantsika ihany koa ny lalao ara-baiboly izay mampitombo fahalalana ho antsika no sady mampirisika antsika koa maka ny tenin'Andriamanitra sady izany vahatsoa satria ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ny fahalalantsika. Dia omeko ny volasoa etrandray ny fotoana mahakasika ny lalao ara-baibolitsika amin'ity tolakandron'ny sabata ity. Eny ary ndao tsika hiaraka amerina kely izay efa haitsika ao amin'ny baiboly indray ary ka olona no antanina amintsika dia izay olona misy manana fanantenana, misy nanome fanantenana, misy very fanantenana. Vonina ve isika? Eny ary fanontaniana voalohany ary iza moa ilay vehivavy niaraka tamin'ny Baraka mba hanana ny fanantenana rehefa andeha hiady izy? Iza ilay olona niaraka tamin'ny Baraka mba hanana ny fanantenana rehefa andeha hiady izy? Niaraka tamin'ny Baraka vehivavy Baroka. Izany ry alay franco izy Arina hoe ka hoe ny anaranao baiboly koa moa zany misy hafahafa hoe Baraka zany, dia ianao zany mba mieritreritra raha vehivavy niaraka nanome fanantenana azy tsy mba ho Baroka hoe isy hoe isy zay amena mivaliny ary ny valiny dia tsy iza fa i Debora zavatra samy hafa mihitsika ao amin'ny mpitsara toko faefatra dia ny andininy fa 7 sy 8 no maneho an'izay hoe niorina ny fanantenany rehefa nanaiky hiaraka amin'ny andeha hiady i Debora. Fanontaniana manaraka ary iza ny olona izay notendrena hiara-iasa voalohany tamin'ny Paoly satria io no azo antoka hoe ampiorina ny fanantenany ka hitojony hatramin'ny farany? Iza ilay olona mpiara-miasa voalohany niaraka tamin'ny Paoly?
valiny avy trano any Alain Franco ny tokantrano zao mina efa nahavaly be diso ndray zao ny Alain Franco miaraka tamin'ny Paul sarotsarotra ihany zany satria Paul tsy natao rindrina iza tokoa re le voalohany iza re miaraka tamin'ny voalohany indrindra efa namaly daholo tsika fa ny tokantrano Silas ve holy Paul Silas Paul ihany zany Silas Silas namany Paul Paul zany fa rehefa jerena ny asan'ny apôstôly tonga telo ambin'ny folo andininy faharoa dia Barnabasy ilay notendrena hoe hiara hiasa amin'ny Paoly voalohany i Silas zany efa tsy voalohany Alain Franco efa saika maro efa saika fantaniana fahatelo farany ary anaran'olona ihany izy ity olona anankiray izay izy ity kosa indray dia to very fanantenana ka ilay anontaniana amintsika dia hoe iza moa ilay anarany anankiray fa Tomasy mantsy ilay anarany anarana faharoa anarana anankiray any Tomasy zany no anontaniana antsika fa izy io dia very fanantenana mamaly avy hatranytsika metsika ny Alain Franco ndray fa malina aloha kosa ataoko mba haiko iny satria tiako ilay tantara didimo tena marina ary tsika tany tokantrano nahoana ninao fa namarina avokoa na marina Alain Franco dia isika ihany koa inona fa namarina amin'izao na toko fa 2 andininy faina ambin'ny folo ny andininy anankiray izay maneho an'izay anaran'izay dia hoe didimo no Tomasy ao baiboly misy olona zany manana karazana narina roa tsy fantatro zao hoe za zao i volasoa zao iza ny fiantsonanao koatra hoe volasoa iny Alain Franco mety rondro zany Alain Franco dia misy hoe fifaliana koa atso peperavavy fa mahafinaritra anaty izay anarana izay dia hoe omena anarana vaovao mihitsika rehefa ny zay indrindra iny ary toyny andeha aloha tsika narakira re daoary Farani
mitoetra ny fandarantsika ry peny malala tena hita hoe sarobidy mihitsy ilay fotoanantsika zavata tolakaro toy izao vatso ie mahafinaritra ary isorantsika Andriamanitra no ny fitantanany ahafahantsika manatanteraka izao fandaran'izao miaraka amin'ny ihany koa loha hevitra mahakasika fanantenana volasoa ndao toizantsika izay resaka izay eny toizantsika tokoa ilay izy a dia ilay fandraisantsika teo hoe mba hananantsika faharetana hitombona amin'ny fanantenana dia hoe hianarana ny tenin'Andriamanitra iainana mihitsy atao sakaiza isan'andro raha hoe tenenina amin'ny fiteny hafa andeha soratra masina no vakiana Hebreo 10:7-20 Hebreo 10:7 dia ny 7-20 dia izao no lazain'ny soratra masina amiko sy aminao izay manana fanantenana hoe aoka ho azontsika mafy ny fanekenany fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana Andriamanitra izay nanome any tenin'Andriamanitra ilay ahafahantsika mitombo amin'ny faharetana amin'ny fanantenana no tsy miova ary mahatoky amin'ny teny fikasana dia mba tsy hozongozona ny fanantenantsika dia andao izany no azonina isan'andro sa ahoana vatso ie mahafinaritra izany mihitsy ny hoe izay izany ny faniriana mba tsy hozongozona tokoa ny fanantenantsika tsy hoe mibetika matanjaka dia mibetika kely indray malemy fa mba voatahiry matanjaka hatrany ny fanantenantsika misy toko sy andininy mahafinaritra anankiray izay mahazatra antsika koa volasoa sy Alain Franco dia ao anatin'io toko sy andininy io ilay tapany voalohany foana ny ohatran'ny mahazatra antsika dia mijanona eo ilay izy kanefa misy teny mampahery indrindra ao anatin'ny Jeremia 7:20 Jeremia 7:20 dia ny 20 manao hoe fa izao malala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza dia matetika tsika mijanona eo fa rehefa toizana ilay izy dia manao hoe mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ny zavatra miseho izany indraindray mety fahoriana io mety zavatsarotra io mety afinaritra ihany koa mety zava-manahirana dia avelan'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainantsika izy ireny fa rehefa tonga amin'ny fiainantsika izy ireny dia manome antsika inona ozy izy mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany dia tsy tokony ho kivy izany tsika rehefa mandalo zavatsarotra na hoe fahoriana fa izy malala ny hevitra veriny atsika ary anampy atsika anana fanantenana izay zavatra izay ie ary izay mihitsy moa no amafisin'ny Salamo 1:30-4 araka ny tenena teo dia ny soratra masina mihitsy no amenotsika ny dinidinitsika Salamo 1:30-4 dia ao anatin'izay hoe tazony ilay fanantenan'izay ary dia izao no lazaina hoe mahireza ary ao ka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena amin'ny Jehova ka tsy misy tokony ampirorosainantsika izany fa aoka tanjaka ny foa ary aoka hery fa Andriamanitra no efa manana ny hevitra hitondra fiadanana ary ny hevitra ny amin'ny farany fa tsy ny amin'izao ankehitriny izao fotsiny any eto izany dia manao fanandramana avy hatrany tsika hoe ilay hevitra nge mbola tsy tonga fa omen'Andriamanitra antsika izany hoe mbola tsy hitanao ilay izy mbola tsy tonga aminao kanefa rehefa omenantsika ilay tenin'Andriamanitra dia ho tanteraka izany izay dia efa mifaly sady ianao izay izany ilay iainantsika azy dia izay ilay fanantenana dia rehefa faly sady ianao dia tonga aminao tokoa ilay izy dia raha izany raha izy mianada dia andao zaraina izy ity izay manana fanantenana dia andao izara amin'ny hafa satria ity fanantenana ity azo zaraina tsy izany andao zaraina hitantsika ao anatin'ny tantara izay fizarana fanantenana izay le tantarany Daniel sy le Leona tsy natahotra mihitsy Daniel na dia misy Leona ngeza be satria izy nahatoky an'Andriamanitra nanana an'Andriamanitra izy dia sao raka izy na dia misy zavatra mampatahotra azonareo izany raha misy mampatahotra aza raha misy manahirana azany dia
dia rehefa matoky an'Andriamanitra dia tsisy atahorana zany a bebe mampatahotra be zao le coronavirus a fa mila vavaka tsara fa manantena foana antsika fa Andriamanitra karakara antsika rehetrarehetra zany a dia izao rehefa tonga aty amin'ny bebe anareo dia anaova bebe tantara foana tantara mahafinaritra be ana baiboly any tantara itsika dia izao a teneny dada sy neny hoe matahotahotra hoe tsika fa tsika mangataka an'Andriamanitra hoe dia ampiny arovany amin'ny anjely be da be zany dia rapitso indray ve nareo rehefa milalao aty nareo dia anaovako tantara rapitso anareo rehefa milalao eto tokotany dia miteny bebe fa tsy mandeha lavitra eto amin'ny bebe eto ihany ka manjary tsy mandeha lavitra be any dia amena gote anareo vao mody efa noana zany kibo noana izao tsy mihinana gote raha tsy misasatanana sasatanana zany zao etsy dia rehefa via dia ameny bebe mofo dia any an-trano vao hoanina le mofo danary ala sasatanana anga atao madio tsara kosehana elaela ny savony elaela sasana ny savony fa tsy atao vetivety kely mahafinaritra le ankizy kely ka reny zao ny ankizy kely aty an-tanàna reny mahafinaritra ery fa dia mampalahelo anefa dia sahirana le ray aman-dreny fa mamena an'izay sahaza azy eo izy fa izy zao mofo kely ty amena vita viaraka izy malaky ary ataovy tsara madio tsara aloha le manakely ny tanany bebe zay tiny anao ty kosihanao tsara mihitsy atao elaela tsara kely ty savony tirana savony tsara dia tonga dia mody teny ankizy tonga dia mody tonga dia mody dia rapitso indray tsika rehefa mitonga aty milalao nareo rehefa milalao ity tokotany aty dia zay vao mainao tantara indray telo marakisy laloha mely rano efa nanasany ankizy tanana ny rano manakory anareo matsaka kely aloha fianona le raha fanasana tanana fa efa avy nanasany ankizy teo hitako matanjaka ty bebe raha vavy ty rontsoko mbola misitina mbola misitina rano mba hita le retsy fa asefasa andavanady ty tena tsara ka tena mety sady tsy milahatra bidon fa dia mba misy tena tsy vita bebe le milahatra bidon aloha tena tsy vita fa avy nanasa tsara matetika ankizy eka zay mihitsy nahataitra anay teo satria misy ankizy be lehibe voaka ta nahita ankizy zay tao reny le ankizy eto ihany le ankizy eto tanànanay reny
zay hoe fomba andalo amin'ny bebe Ravava fa misy inona reo kay zany ankizy maninona zany reny bebe ankizy eto tanànanay reny dia eto tokotaninay reny lalao ahoana le kely angatiny eto naloha dia nipiasy bosy zana eto moa dia nipiasy bosy efanao e dia anaovana foana nipiasy bosy re zany zao anisan'le ankizy le teo e ankizy ao reny inona nataoteo bebe Ravava fa mahaliana Mananina taty tokoa le ankizy kelinareo reo hitanareo zanako reo mba zanaka kely eto tanàna milalao ia fa mba malalaka tokotany bebe dia avelako milalao iaho izy mbo tsy andehanany any anarabe dia hitanareo rakizy tsika moa zao ao anatin'le valanareto dia mampalahelo le ankizy tena mampalahelo tsy afa mianatra tsy le sakafo zany tena tsy ampy e dia mirenireny fotsiny dia anay moa tamin'ny andro fanjanahantany dia mba angano mitantarainy e dia nitantarainy bebe angano koa zareo tsary angano ka zany dia mbola tantaran'ny baiboly e le mampisy fanantenana sara reny nge mba le resantsika tamile mbola nandeha vavaka e tsikatetinareo le tsika le mbola tany a momba mipetrapetrahy a fa asina elanelana ray metatra iza taraketo pasakana misy seza borikorera ohatra ka hipetraka aloha hitsangana ihany aloha ay dia ina nitantarainy bebe na zareo dia tantarany baiboly dia mba liana ery zareo ay isan'andro reny ankizy reny rehefa milalao eto tokotany teto dia tantara bebe dia tantarako izy dia rehefa alohany idiny no anizy dia mba zay mba ananako e mofo topaina mba nananako dia zay maha bebe amin'ny bebe mahafinaritra mihitsy hafa ihany ny bebe reny mba mahatamana ny ankizy ao e fa tsy zany ihany fa le hafa ihany le izy fa ny anankiray koa sika reto ohatrany hoe tsy mpinamanamana fotsiny fotra misy fandraisana zany matsy tena andalina tena izy vidy crédit za avy vidy crédit izy avy mivarotra ny verina ny varotra dia lalana iraisana moa dia samy nandeha teo dia nandalika eto tanànana tantara koa izy io mizara fanantenana koa izy io fanantenana koa ny anahy bebe amin'ny telefona mantsy ny anahy zany ny tena mba ohatry ny manavanana dia mividy crédit avy dia mandefa SMS dia mampiasa an'ity Facebook ty na reny amin'ny internet reny dia mandefa afatra amin'olona mizara tenin'Andriamanitra dia na misy olona hoe mangataka vavaka dia ataoko soratako ny tony bavaka ho azy dia izy mamaky an'ilay zany dia ohatrany hoe mihaino an'ilay vavaka atoko fa tena mividy crédit fa tsy maninona fa matsiaro maivamaivana sy mahafinaritra zany rehefa avy mandefa message misy teny fikasana teny fitahina zay moa le tena mahafinaritra anareo tanora reto tena mahay zany teny anahy zay ny ampiasaiko an'ity telefona ty fa zay moa zay afaka mampaherezina amin'ny telefona ny anahy mampahereziko amin'ny Facebook sy amin'ny telefona misy ngery bebe tena atsona mihitsy dia ndaotsika hiaraka hivavaka dia samy mitazona telefona ka hitako manko le kely eo ambadika anay ao milaza hoe way bebe zany ato e maty misy nabizia zany tokoa ve eo hitany bebe amin'le Facebook reny manko zany misy sary asia dia rehefa misy maty dia ataon'olona sary labisy io sary maizina ny ataony eo dia rehefa mijery an'io Facebook io dia maizina ataolo ny olona dia reny ny ampaherezina amin'ny alalan'le Facebook dia mba mividy crédit dia zany no ampaherezana vidy crédit zany dia misy hoe méga zay anaovana internet méga inanga zany azahoana internet zany bebe dia andefasana afatra dia mba afaka andefasana sady misy miteny kely ohatra raha ohatra zany atao bebe tsara kosa zany ny anahako ny ataoko fa zay ny fizarana fanantenana ataoko amin'ity telefona ity ny any ampiasaiko arina ho zany androdikela zaina fanotovy ena zany a le mizara fanantenana mitovy satria bebe zany a mizara fanantenana ho an'ny ankizy mizara fanantenana amin'ny telefona fa za moa hatramin'izay varotako zay
miaraka amin'ny kitapo kely mihitsy izy nampiasany ty kitapo kely ty mihitsy aza ty hitako hoe le olona vidy zany a hitanao mihitsy hoe sahirana zay mihitsy anie le olona mampalahelo vary rokonao izy eo amiko eo ie vary rakinao atsasamba zay sisa miasakira tsasakao fefana jery azy ianao amin'io hitanao mihitsy hoe manjotra le olona le client io za hoe mila fanantenany le eny ataoko a sehoko anareo mianaka de amidina ve fanantenana zara boky a eo atseny eo le riatra fanantenana ambadiky ny ampitso zao ay tsara de zarako diana ve diany zareo tsy dina nefa omeko ao zareo fotsy hoan'ny ankonana ankehitry fanantenana ho an'ny ankonana ohatra kosa mividy eo amin'ny enoy aloha za tsy inona tsy afaka iresaka amin'ny elabe fa ty boky ty izy hoe niny evakio manodra fiboana fa mitondra somy ankonanao mitondra fanantenana ho an'ny ankonanao de mba faly reo lasy izy makany de mamaky verina izy ny alaka misy niny vidy siramamy niovy amitareha efa tsy mandonitra tsara kosa de reto zao ny ambony a entiko mody ny antony nakazo mody indray de ty enoy aloha rehefa eny an-dalana eny ka hitako hoe misy olona tokony mbola izarana de zarana nieky any izy hoe ty tena tsara loatra zany misy fanantenana ny olona mantsy zao efa ohatran'ny tena nondrana mihitsy le fiainana tena hafa misy atsika telo mianaka efa lalamanga tsika aby ny olona zany de mampapaheriko zay mihitsy tenay mako a le ankizy reny mako tena mampalahelo le ray aman-dreny le asa efa tsisy le ankizy nona tena zany mihitsy efa ila ondrako nrafana aby ny olona rehetra nefa de samy ao an-tanàna eo de za moa zany tsy mahavita hoe makany am'zareo moa zao moa confinement de tsy mahazo midimiditra any an-trano olona fa le ankizy moa mba milalao etampo de mba zay mba azoko atao hoe mba toanana le ankizy moa le tantara zany tena mba mampahery an'le ankizy na ankizy ary reny mahazo resaka tsara mihitsy reny fa za tsy mandeha lavitra za koa maria foa za tsy mahazo mandeha lavitra fa eo sady tsara koa zareo hoe sady asainy bebe manasa tanana de tsy maintsy nikazo bosy nga mamakety tsy maintsy nikazo bosy ny ankizy milalao avy eo toy izy hoe ny fizarantsika telo mianaka fanantenana toy izy ianao mizara ho an'ny ankizy zay tsatrako amin'ny eo an-tsena ataony amin'ny facebook sy niny ty le merody a zao de mba hozaraiko amin'ny olona zay afatra ao anatiny ty meko amin'ny bebe ravoavy tombo ihany ny fanantenako zany ko de milaza momba ny jesosy koa ty rehetra momba ny jesosy ary tena zany mihitsy ary ty tena ho an'ny ankonana mihitsy ty misy hoe manabe raha manany ampitso anao de fanantenana ho amin'ny ampitso tena marina zany satria neny olona am'izao fotoana zao efa tsy fantantsody zay ho alehany anakory ny ampitso e misy hoe mahita rovina hoe tapitra ty corona rovina hoe tena tsy fantatra mihitsy ndraindray ohatrany hoe foaty aby ny olon-drehetra mila mizara fanantenantsika izay de toy samy mifampivavaka ianao vavaka ao androdro vavaka ao a vavaka ao bebe ravoavy na de tsatsako amin'ny telefôna ary bebe de zavaka ao amin'ny bebe nanana telefôna de mivavaka ao zay mba hoe mba megako sa ina moa le mega amin'ny internet fa le crédit eny crédit moa zany ampiasaina amin'izareo zany azafady zany a neveriko fa hoe mba zana le mega fa le izy marina tena misy fitahinana izy rehefa avy eo kay de mitombo ve vola de tsy hoe mitombo vola hoe io fa misy vola tonga ho azy ohatrany hoe manana vola hividanana crédit fo ny tena zany ianao ro fa za mivarotra eo io ny olona tsy de manambola fa hitako hoe lany ihany ny etako hitako hoe misy fitahina nefa ianao mamoaka vola mividy an'le boky satony ka misy alaina fotsiny ameko fotsiny tony mandeha tsena ny bebe koa zany zao raha mizara mofo amin'ny ankizy samina de tahin'Andriamanitra de mitomby any ohatra mbolisfoana ao ambilany tsy tapaka ny ao ambilany mafinaritra zany sotratsika telo mianaka zay fanzao de rondo zay farivariva nga fangalareo afiry midiny tsena efa lera efa tokony fodina mihitsy zao tandrea mitratra ny gendarmany fa dray ka tsy maintsy azavaina amin'ny hoe avovarotra ako mody malaky de mba meko antony koa ny gendarme zareo koa nge mba mila antony za moa zany mofa efa nameko ny ankizy de tsy maninona fa
bearina miareny an'ny ankizy mba enany ianare zay manam-piona de mba zarazara le fanantenana ihany rehefa misy rehefa mandafy eny zay fa za koa mba manina le alika le lafiny kely fotsiny anareo ka le lafina tsy maninona ka Ce que je vois, mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame, mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance, mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois, mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi.
misy andro mampahoriny ao anatinao ao ka tsy ahitanao tory manadalana isainao aza letika ny fo nasarona na elonjy paloary avokoa ny mavesatra ao anaty rafininao irery dia matetika tsy tandy ary izay no mamery loary izay ao am-po tsy ilona ela loatra fa ihainanao tokoa ilay tompo any ankoatra iny itonjonao ety anomeny vahaolana anamaivana ny dia sy amaha ireo fatorana te angejany anao tokoa loary rey ny ao am-po mpanoratra Andriambavonjarinaivo. tsy hoe lasa kory izay telomenada fa hito amintsika mandrakariva na isika mpanaraka ny radio Oasis na isika izay mijery mivantana ihany koa amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny page Facebook i Volasoa Vatsoa Fifaliana Alain Franco. Eny ary mitovy fotoanantsika hoy ary na dia mety hoe ho an'ny eto Madagasikara izany somary ohatry hoe manevokevoka mafana izay ny andro dia ny orana indraindray milatsaka indraindray tsy milatsaka
dia manevokevoka dia mety hoe alaim-panahatory kanefa dia mampirisika izay hoe tsy aleo tsy matory isika. Andeha ary hotoizantsika avy hatrany ny fandaharam-potoana mba tsy hampahatory antsika raha teo toizantsika amin'ny alalan'ny lalao ara-baiboly. Ya, andeha isika ary lalao indray matetika ny fanantenana dia aseho amin'ny loko maitso na aseho amin'ny zava-maniry ihany koa, indrindra hoe zava-maniry vao mitsimoka zany dia raisitsika ary ny hazo hazo voalaza ao amin'ny baiboly reo indray zany no angalantsika fanontaniana vitsy ihany vitsy manana maro be isika fa anankitelo no andeha hoe raisitsika ary fanontaniana vetrany inona ny hazo nanaovana ny sambo fiara. Ny ankizy zao tonga dia mahafantatra aloha ny ankizy mba hamahy eo tokantrano ao dia rehefa aveo mamaly indray ny olon-dehibe. Fanontaniana hoe inona ny hazo nanaovana ny sambo fiara. Mamaly avy hatrany tsika. Eny ary andeha mena ny valiny Alain Franco. Planche zao tena iny akiziko. Efa planche namboarina tamin'inona le izy. Le planche nge misy karazana mety hoe sapin kiprina. Inona re? Meo valiny Alain Franco. Mety hoe sapin. Malemy sapin tsy mazaka rano be ye. Fa ny valiny dia hazo gofera. Nefa ny ankizy nahita ny tokantrano bravo be ny ankizy. Genesis 3:9-10 misy an'izay. Fanontaniana faharoa. Resaka hazo ihany teo ampototry ny hazo inona no ny alofan'ny Jona indray andro rehefa nalahelo izy. Teo ampototry ny hazo inona no ny alofan'ny Jona indray andro rehefa nalahelo izy. Namoa ilay fanontaniana teo. Teo ampototry ny hazo inona no ny alofan'ny Jona indray andro rehefa nalahelo izy. Valina zany hay ny ankizy sy ny tanora tsara aleo zareo mba handray antsara. Hazo inona le izy Alain Franco? Hazo malahelo. Zany betsaka eto amintsika. Misy malahelo zany ny hazo aty amintsika. Ohatra ny tarozaka. Satria hoe nalahelo izy. Very fanantenana ve? Nalahelo izy dia teo. Mety marina ve? Ahoana ny fandraisanareo an'izany valiny izany ndraika izy? Mahay ve Alain Franco? Marina sa diso? Diso. Nefa diso inona nefa ny valiny? Inona le izy eo? Hazo Tanatanamanga. Tanatanamanga ny valiny. Ao amin'ny Jona 4:7-7. Fanontaniana fahatelo farany ary. Inona indray ary ny anaran'ilay hazo naningotra ny volon'ny Absalôma. Tadidinareo zay ahoany tanora zantra zao tonga dia mamaly be mihitsy satria lesona ny anaran'zareo zany. Satria moa lava be ny volon'ny Absalôma dia ny sarongotin'ny hazo izy. Inona io hazo? Inona le hazo? Mazo manao volo lava be ve zany zao ny ankizy? Absalôma aloha zany hazo. Salôma prisika aza manao volo lava be ny ankizy satria amin'izao laza tsy fantatra mihitsy ny lasiny vavy. Sady sarongotin'ny hazo. Sady sarongotin'ny hazo. Inona le hazo? Efa namaly mihitsy zao ny ankizy. Mety hoe kininina ve? Kininina le avobeko. Kininina le avy nitapahana reny telefona. Andeha omentsika valiny ary hazo terebinta. Hazo terebinta. Misy anio ve eto amintsika? Tsisy anio ngamba ny eto amintsika na tsy fantatro mety hoe hafa ny anarany aty amintsika. Fa ny Samuel 2:12-7 no ahitantsika valiny. Zay ny lalao ara-baibolitsika. Dia somary nanakatona ihany koa iny lohahevitra mahakasika ny fanantenana zany. Dia ohatry mampieritreritra fotsiny ilay zavatra nitenen'ny Vatso teo hoe ny hazo, ny loko maitso mba ho fampiarana zany. Raha tianao zany mba hanana fanantenana dia aza manao akanjo matromatroka dia maizimaizina fa mba akanjo maitsomaitso dia mba mety tsara ny fanantenanao zany satria maitso. Dia faharoa ihany koa hoe raha tianana fanantenanao dia mba makeny amin'ny zavaboary satsinara zany makeny amin'ny zavaboary ianao dia mba mitombo ny fanantenantsika dia mba mipetrapetraka eny
ho an'eto Antananarivo moa zany dia mindrisy varingana ny ala, may ny ala, vitsivitsy isa ny ala. Raha misy ala kely anankiray dia farombahany efa felolona eo dia tsy mahita azy tsy rehefa aizandray misy ala. Mba tsiratsiaritra iah dia mba fampiarina ho antsika rehetra fa atao toizantsika amin'ny alalan'inona amin'ny programa Volasoa. Ie, dia anaraka hira isika ary aorianan'izay dia isy fandarana vitsivitsy ihany koa raha antsika dia ny dinidinika ara-tsoratra masina ao ihany koa ny resaka torohevitra ara-pahasalamana izay arahantsika amin'ny Dr Andriatina n'ity androany ity resahany amintsika ny amin'ny torimaso inona hoe ilayntsika mihitsy zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ary androany ankehitriny rehefa avy eo ihany koa dia iroso sahady amin'ny fanomboana ny herinandro fiara-mivavaka ho an'ny fipikiri isika fitantanam-piainana kristianina dia ho elanelanina hira izany rehetra izany. Ie, ny lohaten'ilay izy dia hoe katsao aloha ny fanjakany. Ia. Mastoaly.
mila ny fanatrenaoao mila ny fanahinako mila ny fanindramponaoa jesosio ekeure mila ny fitiavanaoao mila ny fahasoavanako reo rehetra ireure no ilaiko anarona faly miaraba antsika ny tokantrano indray a tratra izao sabata folakandro zao ary faly koa miaraba antsika manaraka ny tambajotra serasera na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube amin'izao sabata folakandro izao ingane ahita ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakarivotsika amin'ity sabata folakandro tia ary andray ny fahasoavany be deaibe zay avy amin'Andriamanitra. Ankehitriny tsika dia hianatra ny lohahevitra manokana mikasika n'Andriamanitra fanahy masina ka mialohan'io any adiadintsika n'io lohahevitra io dia manasa antsika mba anondrika ny lohantsika fa hivavaka isika. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra any an-danitra misaotra anao zahay satria mbola afaka amela belatra indray sy nampiasainao ho fitaovana mba ampianatra ny olona ny tsy ambaratelo nyity tenin'Andriamanitra ity. Iny Andriamanitra zay dia fitaovana ihany fa ianao Jesosy Kristy eo no hanindrimandry na ampiasa ny fananao masina amin'ny alalan'ny zavatra zay ambara ka tsy ny sitraponay no ambara fa ny teninao rery ihany. Dia manatre zao fotoana zao Andriamanitra tononinay amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy ny zany vavaka zany miaraka amin'ny amelanao ny elokay tsiraray avy. Amen. Andriamanitra fanahy masina zany no diniantsika indray amin'ity volakandro ity. Andriamanitra fanahy masina raha mijery indray mitompo maso isika dia persona telo zay iray ihany ny fanahy masina. Anatin'ny persona anankitelo kanefa iray ihany zany ny fanahy masin'Andriamanitra. Andriamanitra dia mandrakizay ihany koa izy, ny fanahy masina koa zany dia mandrakizay, nandray anjara mavitrika tamin'ny famoronana izy, niaraka tamin'ny ray sy ny zanaka, ary nandray anjara koa tamin'ny fahatongavany Jesosy tety ambony tany ho nofo, ary nandray anjara koa tamin'ny fanavotana ny taranak'olombelona, ananindrimandry ireo mpanoratra ny Baiboly ny fanahy masina, nameno mihery ny fiainan'i Kristy sy ny fananan'Andriamanitra, niantso sy nandresy lahatra ny taranak'olombelona ny fanahy masina indrindra ho an'izay namaly ny antsony sy ireo nandray ny fanahy masina. Nanova sy nanavao indray ho tahaka ny endrik'Andriamanitra ny fanahy masina. Ny rahany ray sy ny zanaka mba ho eo mandrakariva ho an'ny zanaky ny ray ny fanahy masina, zany hoe ireo zay manaiky ho zanak'Andriamanitra ny dia hiasa amin'ny fomba manokana ho azy ireo ny fanahy masina, ny rahana ho azy ireo zany satria ny ray sy ny zanaka mihitsy no naniraka azy. Nomen'Andriamanitra rehefa nomeza-pahasoavana fanahy ho an'ny fiangonana ireo mpino
ka nanome ireo rehetrarehetra ilaina mba afaka hijoro vavimbelon'i Kristy hifanaraka amin'ny soratra masina ny fiainany ary hitarika azy ho amin'ny fahamarinana rehetra. Raha mijerytsika amin'ny Genesis toko 1:1 sy 2 dia hitantsika tsara ao fa tena nandray anjara mavitrika tamin'ny famoronana ny lanitra sy ny tany ny fanahy masina. Raha mijerytsika dia hoe ary ny fanahan'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano, zany hoe nandray anjara mihitsy zany izy. Tsy vitan'izay fa mijery koa tsika amin'ny Luka toko 1:13 dia atantsika ny asan'ny fanahy masina, Asan'ny Apôstôly toko 10:13, Petera 2 toko 1:20 zay laza mihitsy fa ny mpanoratra ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahan'Andriamanitra mihitsy nitarika azy ireo fa tsy ny sitrapony ny olona na maha olona azy na mamy fahaizana fa ny fanahan'Andriamanitra nitarika azy zay natonga azy ireo afaka naneho ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany fanoratana ny soratra masina izany. Raha mijery koa tsika amin'ny Korintianina 2:7 ka 9:20 ohatra dia lazainy aty mihitsy hoe fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Jery koa tsika amin'ny Efesiana toko 5:1-10, Asan'ny Apôstôly toko 1:9, Jona toko 7:10 ka 12 dia ahitantsika an'izany milaza mihitsy ny anjara toerany fanahy masina ao amin'ny soratra masina. Andeha hijery sary anohatra anankiray tsika matetika rehefa tratran'ny rotorotom-piainana ireny mpitondra fiara ireny dia adinina izy ireny ny manapika ny jiron'ny fiara indrindra rehefa mandeha amin'ny alina ka rehefa mivoaka ny fiara ka mainka hamonjy fotoana ohatra dia adinina izy ireo ny manapika ny farany jiro zany. Mahafinaritra nefa fa tsy lozan'ireo tsara sitrapo milaza azy ireo hoe azafady kely mbola mirehitra ireo jironao ireo fa mba vonoy azafady, kanefa efa maty ny motera. Tsy voatery koa nefa sendran'ireny olona tsara ireny ianao zay mampatsiahy anao ka rehefa indro iny mamelona fiara iny dia indro efa plany baterian'ny fiara, kanefa mahafinaritra fa misy mamonjy ianao, mety miatsy vonjy telefônina angamba ianao dia tonga araky ny irinao ny famonjena anao. Dia ohatr'izay mihitsy ny asan'ny fanahy masina raha jerentsika sara nohatra. Rehefa tratran'ny fahalemena isika, rehefa tratran'ny olana zay tsy ahitantsika lalana intsony dia eo Andriamanitra fanahy masina manohana anao, manampy anao ary mamonjy anao rehefa tratrany voina tahaka ireny ianao, toy ny hoe aplany ny baterian'ny fiaranao dia tsy afaka velona ntsony fa dia miriodrino fotsiny le tomobile kanefa tsy afaka mandeha, dia tsy maintsy miantso mécanicien zay sahaza amin'izany ianao. Dia ohatr'izany koa ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Taorian'ny 3 taona sy tapany ny asa fanompoana nataon'i Kristy diady an-tany dia tapoka tamin'ireo mpianatra ny tenan'i Jesosy azy ireo hoe tsy maintsy hiverina ho any amin'ny raha aho ary tsy ahita intsony ianareo. Hitantsika amin'ny Jona toko 4:9 ka 9:10 zay teny zay hoe tsy maintsy hiverina ho any amin'ny raha aho ary tsy ahita intsony ianareo. Azontsika sary an-tsaina angamba eto fa ny hirifirin'ny fisarana nateraky ny fanambaran'ny Jesosy ho an'ireo mpianatra 10 lahy. Fantatry Jesosy tsara eto fa hiteraka alahelo lalina ao am-pon'izy ireo izany. Hitantsika amin'ny Jona toko 4:9 satria vavombelo ireo mpianatra tamin'ny nanasitranany ireo marary, nananganan'ireo maty, nanomezany sakafo ireo olona narivony maro sy ireo toe-javatra maro samihafa ireo mpianatra ireo. Matetika ny nisy amin'ireo nefa tsy ren'ny mpianatra fa nataony irery. Zay koa zavatra nitranga rehefa niaraka tamin'ny Jesosy ireo mpianatra. Nisy fotoana
jesosy irery mihitsy no nandeha rery ary nanambara ny kristy fa andaony tany izy ka iverina indray ho any an-danitra izay lay nazay mandrakariva hoe amintsika andriamanitra hitantsika eo amin'ny Matthieu toko voalohany ka ny 17 zay hoe amintsika andriamanitra zay ka nandao ty tontolo feno ota ty jesosy ka iverina akaiky ny ray sy mandraindray ny voninahiny zay efa azy talohan'ny siny zao tontolo zao hitantsika amin'ny Jaona toko fa 7 ka ny andininy fa 5 andiny jerentsika zay toko sy andininy zay Jaona toko fa 7 ka ny andininy fa 5 dia zao no ambarany hoe ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanataminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao zany hoe talohan'ny siny zao tontolo zao zany dia jesosy dia efa nisy ary fanamasina koa no isolo azy indray rehefa lasa tany amin'ny voninahiny manokana jesosy na dia zany aza jesosy dia fa lasa tamin'izy ireo fa tsy hamelanareo kamboty aho izy hitantsika mijaona toko 7 zay ka ny alahelin'izy ireo dia niova ho fifaliana hitantsika mijaona toko 7 dia jerentsika lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hitomany sy hisaona ianareo fa izao tontolo zao kosa hifaly ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo hody fifaliana hitanareo amin'izany raha fa ny alahelon'ireo mpianatra dia efa nampananteny jesosy hoe tsy maintsy hiova fifaliana ny alahelonareo satria andefa pampionina na mpananatra azy ireo jesosy dia ny fanamasina zany zay hitoetra amin'izy ireo mandrakariva hitantsika amin'ny Jaona toko fa 4 ka ny 9 izany dia jerentsika ny izay toko sy andiny zay hoe ary izao angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba hoeo aminareo mandrakizay zany hoe nanamafy zany ny tompo fa mahasoa azy ireo izy ny fialako mba hatongava amin'ny fanahy masina dia lazainy eo koa hoe fa izao milaza ny marina aminareo mahatsaranareo fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irako aty aminareo izy zany hoe zay zany le zavatra tsara napetraka jesosy tety ambonin'ny tany izy zany hoe fanamasina lay persona manokana zay fony mistery ho an'ny mpianatra ho avy anoho ny asan'i Kristy izy ary persona manokana zay mifony mistery io tsy izy fa ny fanamasina ihany io nahoana moa zany no lasa tombontsoan'ny fiangonana vao nateraka ny fialan'i Kristy jesosy kanefa izy ihany no filompanorina an'ilay fiangonana vao miana mandeha kanefa lasa miverina indray ny an-danitra izy ary fanamasina kosa indray ty no isolo azy ao tsara nosoratany Jaona lay pampionina na hoe lay mpananatra dia avy amin'ny teny grika hoe parakleto voalaza amin'ny Jaona toko 4 ka ny 9 sy ny 9 Jaona toko 10 ary Jaona toko 7 ny fanambarana ny teny grika nampiasain'ny apôstôly dia voadika amin'ny heviny maro hoe mpiaro izy io na lay mpanampy ao amin'ny Bible français courant dia hoe mpanampy ao amin'ny Bible hoe traduction écuménique de la Bible dia ny safidy dika teny hoe parakle na para dikany hoe para zany dia ho akaiky ny sy ny hoe kletos dia hoe lay antsona zany hoe raha dika raha bakteny zany le hoe parakletos ny parakleta dia lay nantsona mba hiaraka amin'ny zay zany ny dikany lay nantsona mba hiaraka amin'ny zany hoe fanamasina zany dia nantsona mba hiaraka amin'izy miaraka amintsika taranak'olombelona zay vonona ny andray azy kosa nefa zay lay hoe eo akaikitsika hatrany ny fanamasina ndaony eo dingina fofony ny fomba nampiasaina n'io teny io to amin'ny tontolon'ny griko-romanina zany rehefa naratra vokatry ny ady ny miaramila iray dia mitendrena ho namana na parakleta iray eo anilana izy mba hanampy azy ka hatonga azy tsy ho faty arak'izay azo atao zany hoe ry miaramila ireny zany rehefa misy ady
atrehana dia tsy maintsy tendreny lehibeny izy ho namana na parakleta iray eo anilana izy mba hanampy azy ireo ahatonga azy maramila anankiray voatifitra iny tsy ho faty arak'izay azo atao. Ary io teny io koa dia nampiasaina androna ampitarika zay manenjika ny tafiny ary nanome ainga vaovao azy ireo. Zany hoe zay zany ny hevitry ny hoe parakleta. Eo amin'ny lafin'ny fitsarana, ny parakleta no naman'ilay voapanga ka ilay mpisolo vava mpiaro zay tsy nivadika mihitsy velively tamin'ny namany raha toa ka manameloko azy kosa ny hafa. Akoatr'izay la hoe parakleta eto dia ilain'ny resaka na mpianatra na nanatra na ny mety orolalina ho an'ny olona nao asa mitovy. Raha raisina zany ny fampiasana mariny voambolana rehefa antsoin'ny evangelista ny fanamasina, zany hoe le parakleto zany na parakleta dia tsy salasalana fa te hamaritra ny fanahy manao asa mitovy amin'ny parakleta izy. Rehefa rava ny fiangonana no fanenjena lehibe, hitantsika zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ka nandininy voalohany, ne jerentsika zay asan'ny apôstôly toko 9 andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitantsika dia zao lazainy hoe izy dia nodimandy ary Saoly mba nakasitraka ny namonona azy koa. Zany hoe nisy fanenjehana lehibe zany ny fiangonana tamin'ny farany dia hita fa tamin'ny fotoana io nampahery ny fanamasina ny fiangonana tamin'izay fotoana izay. Hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1-3 zay fampaherezana izay. Andena jerentsika izay dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodisy Galilia ary Samaria rehetra satria nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporisiany fanahy ka niamaro. Hitanareo tsara amin'izany ara fa niasa ny fanamasina teo amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany fa dia nampahery ary nampitombo lasa niamaro ny fiangonana no niasan'ny fanamasina. Zany zay le atao hoe ny heviteny hoe parakleta zay eo akaiky izy ireo mandrakariva ny fanamasina. Ny mpampionna na ny papahery dia tsy nandahoantsika rehefa mila miady amin'ny herin'ny ratsy isika fa eo anatrehan'ny fahalementsika dia indro manampy atsika ny fanamasina. Romana toko 9:20 toy izany koa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika. Zay voalaza ny Romana toko 9:20. Nampananteny Jesosy ary fa rehefa miseho eo anolohan'ireo filopitarika sy ireo manam-pahefana dia tsy irery isika satria ny fanan'Andriamanitra no hampianatra amin'izay fotoana izay. Ny amin'izay rehetra tokony lazaina rehetra sy ho namantsika zany eo alohan'ny fitsarany lanitra ny fanan'Andriamanitra ka izy no miangavy eo anatrehan'ny ray noho ny amintsika manokana amin'ny fomba tsy azo eritreretin'ny saina voafetra amin'ny maha-olombelona atsika. Zany hoe fanamasina zany dia papahery. Papahery ihany koa no niantsoina fanamasina. Ary eo akaikitsika hozy izitsika mba hampianatra ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Zao toko 7:20. Ireo mpanoratra ny Baiboly dia nitsindriny fanan'Andriamanitra masina ifandresantsika tany am-boalohany zay talohan'izao ny antoan'izao fandarana zao. Tsy misy olona mahay fanambaran'ny hevitry ny soratra masina raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay antokana afaka hitarika ho amin'ny marina rehetra no mampafantatra ireo toe-javatra eo ho tonga tsy ho ela. Hitantsika amin'ny Jona toko 9:10 ka 9:17 izany. Manana andraikitra ny nabiantsika sy hanao fangatahana manokana ary hanofana antsika ny fanamasina. Mibitsika moramora ao antsofintsika izy manao hoe ity ny lalana ka izory. Isaia toko 30 ka 9:20. Manazava nefa ny Baiboly fa ny fanahy dia persona manatsaina sy havanana ary manana finiavana ireo rehetra ireo dia asa ny fanahy iray ihany zarazarana ho azy rehetra araky ny sitrapony. Hitantsika ny Korinthiana voalohany toko 12:1-12 sy izy koa mba mehery ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilea dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina azy ny lazany. Hitanao tsara zany fa tamin'ny Jesosy tetỳ ambony tany ary dia ny herin'ny fanahy mihitsy no niaraka taminy. Manampy zany ny fanamasina. Hitantsika amin'ny Romana toko 10:17 koa dia milaza hoe ary Andriamanitry ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoana mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Iza ny manana zay fahaizana amin'ity zay. Romana toko 10:17, Galatiana toko 10:12. Reo karazan-javatra reo dia tsy maintsy tanterana raha tsy amin'ny toetra ny mpanahy manokana, zany hoe ao amin'ny toko 1 zany
dia milaza hoany manokana mihitsy ny amin'ny atao hoe fanampin'ny fanamasina. Laza Jesosy eto hoe mahatsara anareo ny fialako, zay tenin'i Jesosy. Ary izao angataka amin'ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Jona 1:12. Raha ny marina ao amin'ny testamenta vaovao ny voambolana fampiasan'ny teny hoe parakleto dia natokana ho an'Andriamanitra fanamasina, pampahery, ilay mpanampy, solovavy, zany hoe ny mahandriamanitra fanamasina mihitsy zany no lazaina eto. Andriamanitra fanamasina dia tsy voafetra ara-batana satria eto ihany koa Paoly dia milaza etona fa mitovy leta amin'Andriamanitra fanamasina satria sady mitoetra ao amin'ny vatantsika. Ho an'ny mpino ny tanànan'ny Korinto zao dia milaza fa ny tenantsika dia tempolon'ny fanamasina. Korintiana 1:9-10 na tempolin'Andriamanitra velona, voalaza amin'ny Korintiana 2:9-10. Dia ity toko sy andininy ray koa ty koa dia manazava kasika fanamasina ihany. Hebreo 10:10 ka hatramin'ny 9. Ary ny fanamasina koa nanambara izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro zany ho Jehovah, ataoko ao am-pony ny lalako sady soratako ao an-tsainy. Zany hoe tena miasa mihitsy zany fanamasina, na tsy voafetra ny vatana zany fa miasa anatin'ny saina, miasa ao anatin'ny toe-javatra maro ny fanamasina fa tsy voafetra ny ara-batana fotsiny ihany. Marina fa mitoetra ao amintsika izy fa nanatin'ny saina sy ny eritreritra dia afaka retsihany fanamasina avokoa. Genesis 1:7. Ary ho Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa ho 20 taona ny androny. Io le fampitandremana zay tokony ho tandremantsika fatratra fa tsy voatery hanapaka ao amin'ny olona mandrakariva ny fanan'Andriamanitra satria ny zava-misy mantsy dia zao hoe rehefa matetika zany miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona dia mazava loatra fa tsy afaka hiasa ao amin'ny olona ntsony ny fanan'Andriamanitra. Ka tamin'ny talohan'ny safidrano zao dia 20 taona zany mba andro nomeny Jesosy mba ahafahan'ny olona mibebaka, nefa dia hitantsika fa noavaly mianaka ihany ny vovonjy ary ireo ihany no niesan'ny fanan'Andriamanitra fa ny sisan'izay zany dia voaringana. Zany hoe mety fampitandremana ho antsika ankehitriny koa zay. Efesiana 4:30. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisy mitomboka ase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Tena mampitandrina zany ny fanamasina eto. Salamo 1:10-1:12. Dia inona moa zany ny tokony angatantsika amin'Andriamanitra? Davida dia nangataka manokana mihitsy tamin'Andriamanitra hoe aza manary ahy aly eo amin'ny antrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Zany koa ny tokony mba angatantsika amin'Andriamanitra. Dia manaraka ao amin'ny Luka 1:17 koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka ava ny ray izay ny an-danitra no hanome anareo ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Zay zany dia vonina mihitsy zany Andriamanitra hanome ny fanahiny raha maniry izany isika. Ary manoatra no fitiavan'ny ray na ny reniny zanany, ny fitiavan'Andriamanitra ny olona anankiray zay vonina hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Izay indray ny famparezana zay raisitsika tamin'ity androany ity. Andeha isika hivavaka ny amin'izay famparezana renesitsika teto izay. Andriamanitra ray be fitiavana indrindra an-danitra misaotra anao zay satria mbola afaka nianatra ny teninao masina, napafantatra anay fa ianao dia parakleto eo akaikinay, miaraka aminay, mpanampy ary mpampahery anay sady mampionona anay. Eny Andriamanitra mandalo zavatra sarotra izahay eo amin'ny famakivakinana zao fiainana zao, kanefa dia mino zay fa ianao Andriamanitra dia hiaraka aminay ny fanahinao masina, dia hiaraka aminay mandrakariva amin'ny zavatra sarotra rehetra zay lalovanay. Ka aoka zay Andriamanitra tsy teny afa-tsy amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra ihany dia fanahinao masina ny toetra ao aminay mandrakariva. Tonona amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany, miaraka amin'ny amelanao ny elika tsiraray avy. Amen.
androantsika dia iresaka lohevitra manokana dia mikasika ny amin'ireo hoe hery fiarovana nareo zavatra mampitombo ny hery fiarovana nahoana moa rasantsika manokana izy ity satria dia amin'izao fotoana ny valanaretina coronavirus izao dia satria mbola tsy ahitana fanefitra na fanafody tena voaporofo mazava tsara izy ity ankehitriny dia ny hery fiarovana no tena fiadivana amin'izy izy ka rehefa hita hoe mitombo sy mahery ny hery fiarovana dia mandresy an'izany valanaretina izany marobe ireo zavatra izay mampitombo ny hery fiarovana fa anankiray amin'izy ireny no singantsika manokana androany dia ny torimaso. Ny torimaso dia tafiditra anatin'ny hoe fialan-tsasatra ary ho an'ny mpitsabo dia anisany fanafody voalohany ity hoe fialan-tsasatra ity ary anisan'izany ny torimaso. Anisany atao hoe kritera anankiray aza na fomba anankiray ahafahana mahita hoe inona fa mihatsara ve ny fahasalaman'olona iray rehefa mahita tory ara-dalàna izy. Ka resaka torimaso tsika androany hojerevantsika hoe fotoana manahoana ny tokony hatoriana ny faharetan'izany ary ny kalitaon'izany torimaso izany. Ny torimaso mazava ho azy resantsika androany dia ny torimaso amin'ny alina matory amin'ny alina satria raha ny anaovan'Andriamanitra antsika dia ny atoandro natao hiasana ny alina natao hatoriana ka ny torimaso amin'ny alina zany no resantsika manokana androany. Jerevantsika voalohany ary ny hoe ny faharetana. Ny torimaso ara-dalàna ho an'ny olon-dehibe dia tokony hatory eo amin'ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 8 eo isan-kalina
hoan'ireo zatovy ataontsika hoe adolescent zany a zany hoe latsaky 12 taona 13 taona mikaroa 12 taona ny hoany a dia matory eo amin'ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 10 no ara-dalàna ho azy ho zazakely a ho ny ankizy aloha dia any amin'ny 12 ora any a ary zazakely dia afaka mamatory a mihoatra ny 12 ora izy a ireny izay a no ara-dalàna hitondra fahasalamana ho azy a ary mpitombo ny hery fiarovana ao aminy fa tsy de jerevany olona loatra tsy fantatr'olona loatra ny hoe misy kalitaony koa ny torimaso satria ny torimaso a dia misy ny torimaso atao hoe superficiel sommeil superficiel na hoe maivamaivana misy any torimaso lalina misy any torimaso mikorotana ka torimaso misy koa ny torimaso hoe tapatapaka tahitaitra mivadibadika na hoe ela be ny olona anankiray vao mahita tory amin'ny alina na hoe matory izy dia tapaka amin'ny alina any dia tsy fahita tory indray avy eo tsy resantsika koa kakoatran'izay moa ny hoe mety misy olo ihany koa manofo ratsy amin'ny alina dia manimba ny torimasony izany rehetra izany ahoana ary no atao mba hazona torimaso tsara torimaso mamy ary torimaso lalina satria izay no tena torimaso mitondra fialan-tsasatra feno ary mampitombo ny hery fiarovana ao amin'ny olona voalohany dia zao rehefa atory ianao dia amboary tsara alamina tsara ny efitrano natoriana alohan'ny atory fa tsy matory ao anaty korotam-bolony na korotana ny misy zavatra ny ambony fandriana eny manodidina retrehetra eny dia feno korotana ireny dia misy fiatraikany mangina misy influence ny amin'ny torimaso izay ataonao rehefa avy eo satria iny zavatra hitanao taony atory iny dia miasa mangina any amin'ny sainao any any koa mety anakorotana ny torimaso izany ny faharoa indray dia izao tokony adiny 2 alohan'ny atoriana no misakafo sy misotro rano farany zany hoe tsy de tsara zany ary tsy mety mampikorotana ny torimaso ny kalitaon'ny torimaso ny finanana sakafo avy eo dia matory avy hatrany reny zany dia tsy ara-pahasalamana ary manimba ny torimaso ny qualité ny torimasonao zany atao maivana sakafo amin'ny ariva rehefa ariva mantsy dia andeha atorytsika zany fa tsy asa dia noho izany tsy dia mila kaloria be zany fa eo amin'ny 600 kaloria eo ihany no ilain'ny torimaso dia afaka hiatrehany vatana izany ka dia mila sakafo maivamaivana zany satria mila sasatra ihany koa ny vavony rehefa misakafo be ianao amin'ny ariva dia mazava ho azy fa manofo ratsy ianao ary tsy milamina antsiny hoe cycle de sommeil satria misy cycle ny io torimaso io ka rehefa mikorotana ireny dia tsy milamina rehefa betsaka ny sakafo hoaninao mavesatra indrindra amin'ny ariva sy betsaka dia mikorotana ny torimasonao ary tsy tsara izany tsy misotro zava-pisotro manimba ny torimaso misy tokoa ny zava-pisotro izay tena manimba ny torimaso dia ny ireo zava-pisotro misy kafeina anatin'izany ny kafe ny dite vazaha etantsika angamba ny te sambavy no tena volaza manokana ny coca-cola ny soda ny boisson énergisante rehetra ireny dia misy kafeina avokoa ary atsika vakina amin'ny etikety kely amin'ny ingrédient eo hoe misy kafeina dia ireny zany dia manimba ny torimaso tsikelikely any amintsika any rehefa tory dia mila atao maizimaizina tsara ny efitrano fatoriana tsy tsara zany ny matory misy jiro ary raha tsy maintsy mandritra jiro ianao no ny antony maro sakarazany dia mila manao reny tapimaso ireny tapenina zavatra zany ny maso mba tsy hita n'ilay hazavana satria tsy mahatsara ny torimaso zany mampikorotana azy izany zavatra izany ny ihany koa ny zavatra izay mety hoarovana sy mahatsara ny torimaso tsara raha matory amin'ny orona tsy miovaova ny olona iray satria fantatsika io dia misy mémoire na hoe misy fitadidiana fahazarana izay ao aminy ao ka rehefa ohatra na hoe isaky ny amin'ny valo sasany alina ny matory dia tokony eo ny matory ary rehefa matory tsy miova ianao dia tonga dia efa mandeha ho azy ao amin'ny
ao vatanao ny hoe atory zao fa miomana izy zany a efa fa raha miovaova izy io de tsy fantantsony hoe efa tokony atory ve zany zao sa tsy ary dia ikorotana am'izay fotoan'izay a io a torimaso a io iny ihany koa ny zavatra zay atao a mba tsy atsara ny torimaso na hoe tsy atao ihany koa moa zany de zao tsy miainy mozika na zavatra sady matory ny tanora kehitriny de sady asiana écouteur kely eo amin'ny sofinao zany de sady matory a reny zany de manimba ny torimaso satria mila repos ihany koa ny sofina mila repos ihany koa ny atidoha satria ireny mozika makany amin'ny atidohantsika reny avy amin'ny sofina reny a de tsy hoe mandehandeha ho azy eo fotsiny fa miasa ihany koa ny selany atidoha mba hamaky azy reny sy mikarakara mikirakira azy reny a ary dia manao karazana hoe interférence amin'ny torimaso izany a mazava ho azy fa ikorotana ny torimasonao a amin'izay fotoana izay zao ihany koa ny tokony atao tokony atory alohany amin'ny 10 alina ny olombelona rehetra satria nanaovan'Andriamanitra azy manomboka eo a dia manao antsony hoe ataoko amin'ny teny vahiny hoe renouvellement cellulaire ny vatantsika zany hoe solony a ireo sela izay simba ny tontolo andro ary misy hormone antsony hoe hormone de croissance no ampiasaina amin'izany manomboka eo amin'ny 10 alina eo zany manomboka manao ny asany a ny atidohantsika mamoaka an'ireny hery fandrisika ireny a mba hanolona an'ireo sela ireo ka raha ohatra ka tsy matory ianao amin'ny fotoana io dia voasakana izany a dia tsy mahazo repos tsara ianao zany a tsy voasolo ny sela zay simba miena ny hery fiarovana ary dia eo indrindra no atongavany aretina isan-karazany anisan'ny anankiray izay mahatsara ny torimaso ny fanaovana fanatanjahantena mandritra ny andro izany efa nambarantsika ombenimbeny nateo amin'ny fandarana teo aloha hoe mila manao fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ary farafahakeliny a dia itelo isan-kerinandro a ny olona iray mba hitehirizina fahasalamany fa indrindra ny azahoana torimaso tsara izany rehefa ianao zany no somary tsy de mahitatory loatra sarotsarotra vao mahazo torimaso maivamaivana ny torimaso a de jereo sao de tsy ampy fanatanjahantena na jereo zavatra resantsika teo lohatrehetrareo a mety misy amin'izy ireny a no tsy voakarakaranao a izany ina ihany koa no zavatra zay ilaina mba hatsara ny torimaso mila tony na hoe calme adiny ray a alohan'ny atoriana izany hoe tena tokony ho izy zany dia ajanona adiny ray alohan'ny atoriana ohatra ny television ny telefona fanaovana Facebook tsy mihaino mozika adiny ray aloha fa inona ny tokony atao mivavaka mamaky ny tenin'Andriamanitra dia iny a no entinao matory ary dia matory tsara anao rehefa avy eo ny zava-misy ankehitriny a indrindra amin'izao andro moderna izao sy amin'izao teknôlôjia moderna izao a dia ny tele na film zany na zavatra jerevaneo a no hitanao farany ary a na ny telefona indrindra moa zany dia amin'izao andro ny atao hoe mampalaza ny Facebook zao a dia iny a no atao farany ary sekondra aoriana hafatesana iny dia mieritreritra fa atory matory tokoa ianao fa saingy zao tsy torimaso tena tsara sy lalina fa mikorotana izay torimaso izay na dia tsy fantatrao aza ny fisiny misy olona manontany manao hoe mahasolo ve ny torimaso amin'ny alina ny fatoriana amin'ny andro atoandro zany hoe tsy matory izy amin'ny alina fa amin'ny atoandro izy a mieritreritra fa irécupéré aniny torimason'iny valiny tsia avy atrany fa ny torimaso verinao ny ray mandray alina dia tsy azonao a soloana intsony fa torimaso hafa indray zany a no ataonao a amin'ny manaraka indray mety manolonolo kely fotsiny zany avizanana ny fatoriana amin'ny atoandro fa tsy tena mahasolo manontolo a ny kalitaon'ny torimaso a tamin'iny a alina iny misy mpikaroka aza milaza fa ny tsy fatoriana ny ray alina dia mitovy amin'ny olona mamitampina ny sotra n'ireny zava-pisotro misy alcool ireny inona ary ireo voka-dratsy a avy amin'ny tsahampian'io torimaso a io
inona ary no ireo voka-dratsy ateraky ny tsy fahampiany torimaso. Ny voalohany amin'izany dia ny fatambarantsika tany aloha hoe miena ny hery fiarovana. Tena mampiana hery fiarovana tokoa rehefa tsy ampy torimaso ianao. Ary izay mahatonga antsika miresaka nytia torimaso ity teto satria dia mora ho voan'ny aretina toy ny coronavirus ianao zany rehefa tsy ampy torimaso. Itsika moa dia mahita an'izany ohatra hoe avy ny andry fato ohatra ianao ny aritory-ndray alina dia tonga ny an-trano misy afta, misy vonsery, misy marian-doha, misy rariny aretina isan-karazany satria miena ny hery fiarovana nydikan'izay zavatra izay. Ny fa misy zavatra hafa ihany koa izay voka-drasin'izy io. Ohatra hoe midritry ny andro anankiray ianao dia tsy vanimbanina ny zavatra ataonao fa matoritory foana, manao kalava eny zany dia matoritory ny saina zany ka tsy vita araka ny tokony ho izy ny asa izay tokony ataonao. Voka-dratsy ihany koa zany zay. Fa anisany anankiray izay tena mampiorokoditra dia ny lozam-pivoizana na antsoina hoe accident de la circulation izay ataon'ny olona matory. Reny olona izay manao accident reny matetika dia tsy ampy torimaso, manao lavalina izy ohatra tonga dia manao tona miverina moa fanao andralazy ny taxi brosy avy any lavitra be any dia matory amin'izay izy andalana eny dia manao sortie de route dia manao accident zany tahaka ny olona mamo ihany zany vokatr'izay zavatra izay. Isan-kely ihany koa dia miena ny antsoina hoe endurance, zany hoe lay faharetanao manao zavatra zany dia miena. Raha ohatra hoe hoan'ny mandeha bisikileta ohatra tokony havita 50 km izy vao reraka dia mety 20 km izy dia efa reraka izay fotoana izay. Tsy ampy ny endurance-nao. Miena ny asan'ny saina. Fanambarantsika teo moa zany fa tsy dia tena indraindray ny mpianatra dia mieritreritra hoe rehefa miaritory be izy dia mavita zavatra betsaka fa ny ampitsony eny izy dia tsy zavatra miditra ao ny ampianarana satria miena na mirarantira ny sainao ary miatana dia miatana efa tohana sarotra raha teo izany concentration izany. Fa ny fitadidiana indrindra na ny mémoire betsaka ny olona very tadidy na hoe tsy matadidy zavatra satria tsy ampy torimaso. Tsika ihany koa dia mahatonga ny olona ray kozitina zany mandritra ny tolo andro iny zany dia kizitinjitiny eny le olona na mety asika sy mora tezitra zanytrehetra zany dia mety vokatr'tsy fampiana torimaso akoatra n'ilay tena ngeza be hoe mampidina ny hery fiarovana ao amin'ny vatana izany. Ary rehefa misy koa ny fikaroana izay atao dia hoe miena ny calcium, mandany calcium ao amin'ny olona anankiray ny tsy fampiana torimaso. Zany koa dia nisy anankiray izay manahirana. Ary indrindra araky n'ireo fikaroana ataonao manam-pahaizana maro dia misy aretina karazany maro izay mety ho tonga na hoe favorizeny tsy fampiana torimaso tahaka ny hoe fiakaran'ny tositra. Haitsika tsara anie zany amin'ny fiaintsika andavanandro eny. Rehefa hoe tsy natora tamin'ny alina dia miakatra kely ny tension fotrany tsy dia tsara ny torimasoko tamin'ny alina dia zatra kely natao dia miakatra ny tositra, ny aretin'ny fo, ny aretim-bavony. Betsaka ihany koa ny mieritreritra hoe ino moa ny derany vavony sy ny torimaso. Rehefa tsy matory ianao dia ny sécrétion acide ny be dia be any amin'ny vavony dia mazava ho azy fa taraketim-bavony izay. Ary ankehitriny dia fantatra fa ny diabeta ihany koa dia mety ho tonga na hoe favorizeny tsy fampiana torimaso satria dia miena ny antsoina hoe sensibilité amin'ny insuline. Zany hoe ny insuline zay aminao zany tsy dia miasa tsara dia miakatra ny siramamy, ny tany siramamy na ny glycémie amin'izay fotoana izay dia mitarika any amin'ny diabeta mazava ho azy araka fanambarantsika roa andro lasa izay. Raha fitinina zany izay voambary rehetra izay dia izao tena ilaina ny torimaso ampy sy tsara kalitao satria mampitombo ny hery fiarovana izany ary miaro antsika amin'ny aretina maro. Torimaso ity dia mora tanterahana satria tsy vidiana ary diviazan'ny olona rehetra na manam-bola na tsy manam-bola na ina volokoditrao na ina frena arahanao dia azonao atao zany torimaso. Io zany zavatra farany mora vidy indrindra kanefa anisan'izay tsy natsoniavin'ny olona matetika ka mahatonga aretina maro izay mitranga
eo amin'ny fiainan'olona anankiray. Karaha zavatra tahaka izany dia zao aleo a misoroka toy izay mitsabo satria tsy vidiana izany fa mila karakaraina arahana ireo toromarika nambarantsika teo aloha ireo a ary atao an-tsaina tsara ireny ka kajiana tsara dia ho hitanao fa hitombo a ny fahasalamanao. Eto ampamaranana indrindra farandrindra dia misy andalatsoratra masina izay tiako vakiana aminareo ao amin'ny Matio 20 andininy fa 20 a dia misy teny a toy izao manao hoe minaran'i Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no manome anareo a fitsarana. Rehefa ao amin'i Jesosy no lehiray ka manatona azy amin'ny fotoana rehetra dia ahita fitsarana, ahita toromaso mamy ihany koa izy.
manotintsony ilaozy avoko reo raha tsy tany alo fa izay tsy nanot taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo izay tsy nanot taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo ka itoraba toazy mialo miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana malala ao anaty anomboantsika ny herinandro fiaraha-mivavaka zay tantanan'ny departementan'ny fitantanam-pianana kristianina eo anivon'ny fiangonana adventista mitandra ny anandro fahafito maneran-tany dia manana tombontsoa isika manokana herinandro fiaraha-mivavaka zay ifantohantsika amin'ny loha hevitra lehibe manao hoe katsao alohany fanjakana zay mino fa hanova ny fomba fijery ny fomba fisainana ary hanova ny fomba fiainana mihitsy aza izany loha hevitra izany andeha hivavakantsika mialohan'ny herosoantsika amin'ny afatra amin'ity andro voalohany hanomboantsika izany herinandro fiaraha-mivavaka izany. Andriamanitra tsara indrindra zay ny an-danitro misaotra no ny tombontsoa zay omenao anay omenao herinandro izay indray zahay herinandro lehibe herinandro manokana zay andraisanay afatra manokana ihany koa avy aminao nyzay mifantoka amin'le hoe katsao alohan'ny fanjakana satria tianao anana fomba fijery vaovao izahay ny amin'ny zavatra misy ankehitriny dia manome afatra amin'ny fotoana mihitsy ianao ho an'ny fiangonanao ho an'ny isa-tokantrano ho an'ny isam-batan'olona ihany koa mitenena mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ena katsao alohan'ny fanjakana zay zany ny loha hevitra lehibe zay hodiny atsika mandritra an'ity herinandro ity andro voalohany ny andro anio manana lohateny hoe avy amin'ny alahelo tonga amin'ny fiobina misy fiovana zany teo toe-javatra niova avy amin'ny alahelo tonga amin'ny fiobina ary ny firariana ry havana malala dia mba hotanterako amin'ny anko zany fiovana izany mety ao anatin'ny alahelo ianao ankehitriny mety ao anatin'ny fisedrana na fahoriana ny fiainanao ankehitriny kanefa ny afatra androany zany dia ny hoe avy amin'ny alahelo tonga amin'ny fiobina ary minao fa azon'Andriamanitra tanterahana eo aminao anko izany lohateny izany. Tantarany ana no hanomboantsika ny afatra amin'ity herinandro fiaraha-mivavaka ity. Voalaza amin'ny Samuela voalohany toko voalohany andiny fahafito amby roapolo dia ozy izy voalaza ny ten'Andriamanitra hoe mivavaka zay nataony ana zany izy io dia zao le izy hoe ny azahoako ity zazalahy ity no ny vavahako dia nomeny Jehovah izay nangatahako taminy. Mahafinaritra zany teny izany valiteny zay nomeny ana any Ely satria rehefa tonga teo anatriana Jehovah iana mba hivavaka sy taraina satria tery dia tery loatra ory loatra ny fanany satria tsy nananjanaka izy dia nalahelo izy dia nitaraina sy hivavaka tamin'Andriamanitra izy dia nantany azy Ely satria rehefa nandinika any ana Ely izay mivavaka mihetsiketsika ny vavany dia noheveriny Ely fa mamo iana tamin'izany fotoan'izany kanefa mahafinaritra satria namaly iana dia io le valiteny hoe ny azahoako ity zaza ity no ny vavahako dia nomeny Jehovah izay nangatahiko taminy nomeny Jehovah dia lasa nananjanaka izy ry havana malala zay le hoe avy amin'ny alahelo tonga amin'ny fiobina niova ny fiainany ana satria izy lay tsy niteraka teo dia ankehitriny nomen'Andriamanitra zaza izy. Ry havana malala
miresakytsika ny amin'ny hoe fiangonana velona fiangonana matanjaka ara-panahy fa mazava ho azy zany fa ny atao hoe fiangonana velona sy fiangonana matanjaka ara-panahy dia ahitana fianakaviana feno fandora-tena ary fianakaviana zay mianatra ny ten'Andriamanitra sy manana fahazarana mivavaka ary ihany koa mideran'Andriamanitra isan'andro. Zay zany ny fototra lehibe miainga avy any amin'ny fianakaviana ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa matanjaka ny avy amin'ny fianakaviana ny amin'ny fivavahana, ny amin'ny fianarana ten'Andriamanitra, ny amin'ny fiderana dia tafafindra any amin'ny fiangonana ihany koa de lasa matanjaka sy velona ny fiangonana. Ry havana malala, misy afatra zay tiana Maria anakely momba ny tantarany any. Aitsika tsara, Elikana ny vadiny. De zavatra anseho, Elikana rehefa nanambady any ana Elikana ary rehefa hita fa momba ihana dia naka vady faharoa Elikana, penina no anarany. De indraindray lasa raisitsika indrindra am'izao andro enatsika zao hoe azo atao zany zavatra izany, lasa mampirafy vady anakiroa. Ry havana malala azadino ny voalazan'ny ten'Andriamanitra atrany ampiandohana any amin'ny Genesisy fa rehefa namorona ny tokantran'Andriamanitra de voalaza fa lahy iray de vavy iray no nakamba an'Andriamanitra fa tsy lahy anakiray de vavy anakiroa. Tsisy an'izay fa lahy ray dia vavy iray. Fa ny zava-misy eto dia tsy hoe Andriamanitra nanaiky an'io hoe nakasitran'Andriamanitra lay fampirafesana zay nataony Elikana, tsy izay fa safidy fanapaha-kevitry Elikana ny anambady akavady faharoa zay hita fa tsy akasitran'Andriamanitra ary hitatsika amin'ny tantara zany androany fa niteraka olana ary nitondra vokadratsy teo amin'ny fianam-pianakaviany mihitsy io zavatra io. Dina zavatra anseho, lasa nisy fifandirana ary tsy nilamina mihitsy atao amin'le fianakaviana dia lasa misy ny fankalana fifanesona teo amin'ny izy mirahavavy de niteraka lahelo izany teo amin'ny ana sy sisa lasa nisy fanalambaraka zany hoe zavatra niainana atao amin'le fianakaviana vokatra zany zavatra izany ary tena niteraka lahelo tamin'ny ana zany zavatra izany, niteraka lahelo taminy, nampahory ny fanany mihitsy zany dia tery loatra izy tena tao anatin'ny krizy zany le fianakaviana, tena tratran'ny krizy le fianakaviana, sady krizy ara-pifandraisana no krizy ara-pitondran-tena ihany koa. Dina zavatra nataony any, lasa nakany amin'ny tempoly izy hivavaka sy taraina amin'Andriamanitra. Lasa izy niakatra tany Silo, zay voalaza le tantara zany amin'ny Samuel voalohany toko faharoa sy ny sisa no mitantara azy. Niakatra tany Silo izy hanao fanompoam-pihavana. De zavatra zay niseho tam'izay fotoana zay anko ry havana malala teo nivon'ny vahoaka Israely de zao nampalahelo anko fa reo vahoaka Israely ireo dia niala tamin'Andriamanitra ary vokatry ny ery miasa mangina ratsy avy amin'ny firenena zay nanodidina azy ireo dia lasa nisy fifandraisana ratsy teo amin'izy vahoaka Israely dia lasa nanaraka ny fanaon'ireo hafa firenena ny zanak'Israely tamin'ny fanompona sy ny fivavahana. Lasa nanao marimaritra iraisany izy tamin'ireo hafa firenena zay nifandraisany ary ny mpanjaka zay nitarika azy ny mpitarika dia
nanao kolikoly, nisy ny korontana, nisy ny fifandonana sy sisa ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa vokatry zay zavatra zay amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo voalohany, vokatry zay toe-javatra izay dia voalaza mihitsy hoe nahalana izy nahalana ny ten'Andriamanitra ary tsy nisy fahitana ny seho loatra, nahalana ny ten'Andriamanitra. Zavatra tokony apetratsika inkio zany ankehitriny. Manahoana ny toe-javatra misy eo anivon'ny fianakaviana? Mahalana ve ny ten'Andriamanitra eo amin'ny fianakaviana? Manahoana zavatra misy eo anivon'ny fiangonana? Efa mahalana ve ny ten'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana? Satria efa tsy miaina intsony ny amin'izany hoe fanompoam-pihavana amin'Andriamanitra, ny fandiniana ten'Andriamanitra, ny fiderana, ny fivavahana, ny fandroratena, ny mpino rehetra dia lasa misy ny korontana, misy ny fifandirana, ny fifandonana sy ny sisa, dia mahalana ny ten'Andriamanitra. Miena zany ny ten'Andriamanitra anivon'ny tokatrano sy anivon'ny fiangonana. Izany ny zavatra anseho ry havana malala teo anivon'ny vahoaka Israely. Tahaka ny ana, jereo fa misy endrika zany eto, misy saranohatra mihitsy aza, tahaka ny ana izay tsy afaka niteraka, dia tahaka izany ankoa ilay vahoaka Israely zay tonga firenena momba ary tonga tahaka ny tany karakaina tsy mamokatra. Dia tahaka n'lay aviavy tamin'ny andron' Jesosy, nisy fanoarana zay nataon' Jesosy makasika lay aviavy tsy mambo. Fa rehefa nojerevana lay aviavy dia fianoravina lay aviavy, fa rehefa nojerevan' Jesosy hoe misy vovy de tsisy vo, tsy nahita vo teo amin'lay aviavy Jesosy Kristy. Ry havana malala, izany ny zavatra niaina ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana zany, teo amin'ny lafiny ara-pivavahana, teo amin'ny lafiny ara-panahy, zay tsy nisy vokatra zany, tsy nisy vokatra mihitsy teo amin'ny vahoaka Israely, tsy nambo teo amin'ny vahoaka Israely. Ary zay le vokatry le hoe nahalana ny ten'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany, dia lasa tsisy vo teo amin'ny ara-panahy, teo amin'ny fiainan'ny olona. Ary sao de misy tahaka izany ankoa amin'izao andro enantsika zao, any anivon'ny tokatrano any, fa rehefa mahalana ny ten'Andriamanitra, rehefa miena ny ten'Andriamanitra, dia azadiny fa lasa tsy mamoa eo amin'ny fiainana, lasa tsy mamoa intsony na indrindra eo amin'ny ara-panahy. Ry havana malala, manoloana zany toe-javatra izany dia ny asa mandrakariva Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia manana drafitra zay amonjena ny vahoakany. Dia mba tanteraka ny drafitr'Andriamanitra dia ny antso sy ny fidy olona Andriamanitra. Iza no natsono onareo? Mazava ho azy, iana no natson'Andriamanitra, iana no nofidian'Andriamanitra mba hanatanteraka ny sitrapony. Kanefa itsika tsara ny toe-javatra zay misy anyana, kanefa natson'Andriamanitra izy, nofidian'Andriamanitra mba hanatanteraka ny drafitr'Andriamanitra. Ry havana malala, aoka mba ho resy lahatra ny amin'izany koa ianao, fa Andriamanitra dia afaka mampiasa ny olona rehetra, eny fa na dia ny olona zay azo lazaina hoe tsy manana tombam-bidy firy azy eo anivon'ny tokatrano, anivon'ny fiarahamonina, dia azon'Andriamanitra ampiasaina hanatanteraka ny drafitr'Andriamanitra. Tsy ireo olona zay manam-pahaizana nandia fianarana sy mahay mitoro-teny sy sisa ihany no atson'Andriamanitra na fidian'Andriamanitra, fa eto dia vehivavy tsotra, vehivavy momba, vehivavy zay manana alahelo, vehivavy zay tena niatra mafy teo amin'ny fiainany no nofidian'Andriamanitra hanatanteraka ny drafitrany. Dia itsika tsara ny tantara fa tamin'ny alalan'ny ana no niterahana Samuel. Dia itsika ny tantaran'i Samuel, fa i Samuel dia mpaminan'Andriamanitra. Ary teo amin'ny fotoana niasan'i Samuel no
na nosorana mpanjaka voalohany teo nivony zanak'Israely. Mahafinaritra zany toejavatra izany. Anisan'ny vanim-potoana lehibe teo amin'ny tantara voakan'Andriamanitra ny vanim-potoana zay niasany Samuel mpaminany. Ry havana malala, miverimberina matetika ao amin'ny tantara zany ao amin'ny Samuela voalohany rehefa miresaka momba ny ana isika dia miverimberina matetika lay teny hoe le andihateny moa zany hoe teo anatrehan'i Jehova. Teo anatrehan'i Jehova amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ady faharoa folo. Ao amin'ny Samuela voalohany no misy an'izay. Teo miverimberina matetika le hoe teo anatrehan'i Jehova. Ary rehefa nivavaka sy nitaraina iana dia nanao voady amin'Andriamanitra izy. Dikan'izay dia zao ny fanompoam-pihavana zany dia tsy maintsy atao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra no hanaovana ny fanompoam-pihavana fa tsy ho an'olona. Ary tsy tokony olona no ivo ny fanompoam-pihavana. Asadino ankoa zany. Tsy tokony olona no ivo ny fanompoam-pihavana fa Andriamanitra. Ary eo anatrehan'Andriamanitra no hanaovana fanompoam-pihavana. Tsy tokony hoe manao fanompoam-pihavana tsika mba ho an'ny olona fa ho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra eo anatrehany no hanaovantsika fanompoam-pihavana. Ary ny tena fifandraisana amin'Andriamanitra zany ry havana malala toy ny fifandraisana rehetra dia tsy maintsy amin'ny alala tsy amin'ny alala fangatana fotsiny. Tsy amin'ny alala fangatana fotsiny fa amin'ny alalan'ny fanomezana ihany koa. Tahaka nataony ihany. Tsy tonga mivavaka fotsiny ihany. Tsy tonga mba hitaraina fotsiny izy. Fa nanao voady izy dia nanolotra n'ilay zaza ho an'Andriamanitra. Zay le voady zay nataony. Nomeny an'Andriamanitra, natolono an'Andriamanitra lay zaza. Ary eto dia tsara marina fa azadino fa tsy mbola teraka ne i Samuel dia efa niteny ana hoe raha nomenao zaza aho izy raha omenao zaza aho dia ho atolotro anao izy. Ho atolotro anao tokoa izy. Dikan'izay raha avana milala dia efa milo sahady ary efa mahatoky sahady iana ary efa nampanantena an'Andriamanitra izy fa lay zaza zay aterany dia hatolony omeny an'Andriamanitra na dia tsy mbola teraka azy lay zaza. Zay le hoe nanao voady ihany. Zay ny tena fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary zany koa no fanompoam-pihavana zay tanterantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fanomezana, fanolorana zay tokony atao. Ary izay no mahatonga ilay tenany amin'ny Deutéronomie toko fa 19:20 dia milaza ilay toko sy andiny manao hoe aoka tsisy iseho foana tsy tondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova. Rehefa miseho anatrehan'i Jehova ianao dia aoka ianao hitondra fanatitra, hatolotra omena an'Andriamanitra. Fa aoka tsisy olona iseho foana eo anatrehan'i Jehova tsy misy atolotra, tsy manana zavatra atolotra na omena. Satria nahoana ry havana milala? Satria Andriamanitra no efa nanome ohatra voalohany ane. Andriamanitra mihitsy ane nanome modely. Haitsika toko sy andiny Jaona toko 7:20 dia milaza hoe fa toy izao ny tavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalay tokana mba tsy hove zay rehetra mino azy. Dia manamafy an'izany any amin'ny Romana toko 5 dia mazava voalaza ny ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra mampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia inona nataon'Andriamanitra? Fa fony mbola mpanota antsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola mpanota dia maty hamonjy antsika, nomeny ny zanalay tokana. Andriamanitra zany no nanome voalohany. Andriamanitra no nanolotra voalohany. Dia rehefa manao fanompoam-pihavana an'Andriamanitra isika dia tahaka nataony ihany, tsy mivavaka na mitaraina fotsiny fa manolotra ihany koa ho an'i Jehova. Manolotra ho an'Andriamanitra.
tsy isika zany no nampanantena fanomezana voalohany fa Andriamanitra no nanolotra sy nanome ohatra voalohany indrindra. Ny fanompoam-pihavana zany ry Andriamanitra ry avana malala azafady, ny fanompoam-pihavana zay tsy misy fanatitra dia tsy fanompoam-pihavana. Mahery be zany teny zany ny fanompoam-pihavana tsy misy fanatitra dia tsy fanompoam-pihavana, satria Andriamanitra no nanolotra ny zanany ho atsika. De rehefa miseho eo anatrehan'Andriamanitra isika, inona no azosika omena n'Andriamanitra? Inona mba azosika tolotra n'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika? Inona? De zay le mahatonga le hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra, tsy mitondra zavatra tolotra ho an' Jehova, aoka tsisy iseho foana eo anatrehan' Jehova. Ry havana malala, andeha ho faranantsika ny afatra amin'ity andro voalohany ity. Lohateny de hoe avy amin'ny alahelo tonga amin'ny fiobiana. Tantarany ana no ny diniantsika. Ho an'ny ana ny fijaliana sy ny fitsapana zay nahazo azy dia fiantsona azy hivavaka sy atoky an'Andriamanitra. Averiko ndray mandeha. Ho an'ny ana, ho azy, ho an'ny ana zany, ny fijaliana sy ny fitsapana zay nahazo azy, ny fanalambaraka, ny fanesona sy ny sisa, dia fiantsona azy hivavaka sy atoky an'Andriamanitra. Manahoana kosa ny aminao? Rehefa miatrika fitsapana ianao, manahoana mba tahaka ny ana ve? Hoe ny fitsapana zay mahazo anao dia fiantsonanao hivavaka sy hitoky amin'Andriamanitra. De ny vavaka ihany, ary rehefa nandao lay toeram-pivavahana izy dia tsy nalahelo intsony, tsy nalahelo tare intsony, tsy hita teny amin'intsony ny alahelo rehefa niala teo amin'le toerana zay nivavahany ihany. Tsy nisy tomantsony teo amin'ny tarehany fa feno fifaliana. Ry havana malala, rehefa manao fanompoam-pihavana isika amin'Andriamanitra, rehefa miseho eo anatrehan'Andriamanitra isika mivavaka amin'Andriamanitra, de rehefa miala eo amin'io toerana io isika, rehefa tapitra le fanompoam-pihavana, manahoana ny toe-panahintsika, manahoana ny toe-potsika? Mba faly ve isika? Satria avy ny fandray tamin'Andriamanitra. De mba faly ve isika tahaka ny ana? Rehefa niala teo izy de tsy nalahelo tare intsony izy fa feno fifaliana izy niala teo. Indraindray zavatra mampieritreritra ny zavatra miseho. Mandeha tonga ianao, tonga ny andro fivavahana de lasa ianao makany am-piangonana, hivavaka amin'Andriamanitra, makany am-piangonana. De miseho natrehan'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra. Tonga tapitra ny fitaom-pivavahana, mirava ny fiangonana, olona malahelo no mivoaka avy eo, olona kivy, olona sorena, indraindray aza olona sorena mihitsy no mivoaka avy eo am-piangonana. Kanefa ianao vao avy mivavaka tamin'Andriamanitra, ianao ane vao avy mifandray tamin'Andriamanitra, ianao vao avy niseho tamin'Andriamanitra. De zany ve ny toe-panahinao miala ao amin'le toerana zay vao avy nanaovana fanompoam-pihavana tamin'Andriamanitra? Ry havana malala azadino ty tantara ny ana ity, zay le hoe avy amin'ny alahelo amin'ny fiobiana. Tiako raha mba tena isy fiatraikany eo amin'ny fomba fivavahanao ny afatra zay omeny tompo amintsika amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ity. Ny amarana anazy de zao hoe manan'Andriamanitra miahy izay matoky azy sy maniry indrindra hiasa ho azy isika. Manan'Andriamanitra zay miahy anareo zay matoky azy, ary manan'Andriamanitra zay miasa ho atsika isika. Vonina ny hiasa ho atsika Andriamanitra, ary Andriamanitra de vonina ny hiahy ny fiainatsika ihany koa.
ary rehefa mahita amin'ny fidiran'andriamanitra antsehatra isika dia tsy afaka mihitsy ny tsy hideran'andriamanitra, tsy afaka ny tsy hideran'andriamanitra tahaka ny nataony ala. Mandriamanitra ne hitantsika rehetra ka mandritra ty herinandro ty raha nokana fotoana isika andiniantsika ny loha hevitra hoe katsao aloha ny fanjakany dia hiasa amintsika tsirairavany ny fanahin'andriamanitra ka hanova ny fiainantsika tokoa ny fanahin'andriamanitra dia hanova ny fomba fivavakintsika, hanova ny fomba fanompoantsika an'andriamanitra. Andeha ho faranantsika mivavaka izao andro voalohany izao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra no ny teny afatra izay nomenao anay amin'izao andro voalohany ny amin'ny herinandro fiaraha-mivavaka izao. Tianao hiova ny fiainanay, izy ny fiainanay izay momba, tsy mamokatra ary toy ny tany karakaina ka lasa fanesoana, lasa fanalambaraka mihitsy aza. O Andriamanitra ô, tianao hiova ny fiainanay. Ary ianao mihitsy Jesosy no miteny aminay hoe raha miray amiko ianareo dia mamoa be ianareo. Tompo, tanterao amin'ny tsirairay avy tokoa ne izany teny izany. Dia aoka izay hifandray aminao tahaka nataony ana, tena hifandray akaiky aminao, hivavaka ary taraina dia hanao voady mihitsy, hanao voady aminao zay Andriamanitra, ka ho tsapanay tokoa ny fidiranao antsehatra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Arovy amin'ny fahavalo izay, indrindra eo amin'ny ara-panahy, ka mba tsy alana ny teninao eo amin'ny fiainanay, mba tsy alana ihany koa ny teninao eo ao amin'ny tokantrano, mba tsy alana ihany koa ny teninao any amin'ny fiangonana tsirairay avy any. Tompo, ta io ny tokantrano tsirairay avy, ary ta io ihany koa ny isam-batan'olona mba ahita fifaliana miaraka aminao. Nenina dia mandalo fitsapana azy na dia mandalo fizantoetra aza ny fiainana, dia azona ovana ho lasa fifaliana, ho lasa fiobiana ny alahelo araka ny lohateny izay notonianay. Tantero amin'ny tsirairay avy zany noho ny famondraponao, fatonona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mametraka ny mandram-piona amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadanany Tompo amintsika rehetra. Mirahasoa antsika rehetra mandritra an'izao herinandro fiaraha-mivavaka zay andiniantsika loha hevitra lehibe katsao aloha ny fanjakany. Andriamanitra ne hitantsika rehetra. Amen. Eti anda, landa,
eny ary satry hiaraka satry fampahery satry ampitombo ny fanantenantsika mihinan-kafo kanefa manapetra ny fotoana kanefa zay termina koa dia resy lahatra hoe sazatsika izay dia samy nandray ny tandrifiny isika mihinan-kafo ka ho famaranantsika ny fandaram-potoana ho an'ny anio ary dia ny tsodrano tena mampahery ao amin'ny romanina toko 10 andininy 17 romanina toko 10 andininy 17 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina. Amen. Dia izay andinin'izay zany no ametrany terminatany kopakopa tanina ho antsika mihinan-kafo. Ya, mandra-piona indray. Dia mirary soa antsika rehetra. Veloma tokoa.